Miarabantsika rehetra sy manonona ny shalom ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra mpanaraka ny pejy. Ny fizarantsika androany dia mikasika ny pub anankiray izay nataoko, ary tsy dia ilay pub loatra no hitondrantsika fizarana, fa fanairana foana ny amin'ny toe-panahintsika zany, ny niveau spirituel atsika. Tsara metrahana fanontaniana foana izay hoe manahoana ny niveau spirituel atsika amin'ny maha mpino atsika, amin'ny maha kristianina atsika, amin'ny maha filazantsika antsika fa zanak'Andriamanitra isika. Izay zany no hitondrako maritrefy androany, dia samy mandiny tena isika par rapport amin'ny zavatra izay hozaraiko eto izao. Ity pub ity dia tamin'ny 20 novembre, roapolo ny volana novambra, lasa teo zany 13h32. Tsy niresaka anaram-piangonana mihitsy teto, tsy nanonona anaram-piangonana, fa ny pub nataoko dia juste fanamariana fotsiny. Dia izao no nambarako tato amin'ilay pub hoe ny pub rehetra ataoko eto tompoko dia tsy misy hoe mitikititra amin'izay fivavahan'olona, fa juste sitrapon'Andriamanitra mitrandraka an'izay fotsiny. Ka miala tsiny aminareo susceptible rehetra, aza dia atao mirefarefa amin'ny be ny zovin-damatsika tompoko, fa ianareo ihany no lasa voafingany. Tianao Jesosy sinon fiadanana. Shalom. Zay ilay pub tamin'ny 20 novembre, tamin'ny ray sasany mahery 2 minitra teo eo, plus précisement zany satria tsy mandainga ny ordinateur. Dia ny sary nampiarahako tamin'izay pub izay dia ny sariko ny tenako mitazona kopy gasy avy nisotro rano. Inona ny zavatra avy hatrany dia nivoaka tany am-pon'ny tsiraray. Hamaky commentaire mantsika io satria izay no manaprofo ny niveau spirituel atsika. Commentaire voalohany, Matthieu 5:22. Tsy hanonona anaran'olona fa ilay commentaire fotsiny no vakiko. Izao kosa nefa milaza aminareo fa izay rehetra mitahiry fahatezerana amin'ny ralany dia atao ampamoaka eo anatrehan'ny fitsarana, ary izay manabata ny ralany dia atao ampamoaka eo anatrehan'ny fitsarana tampony. Fa izay milaza kosa hoe ilay adala tsisy fotony ity foka ialay, dia mendrika ho any amin'ny gehena mirehitra fariafo. Izao kosa nefa milaza aminareo fa izay rehetra mitahiry fahatezerana amin'ny ralany dia atao ampamoaka eo amin'ny fitsarana. Je ne sais pas hoe par rapport amin'ny pub io dia mitahiry fahatezerana tamin'iza. Ny zavatra nizaraiko rehetra teto dia tsy nisy mihitsy hoe za tezitra amin'ny anina sy anina dia mitanisan'ny fahatezerako ary pub miendrika fahatezerana no zaraiko eto. Au contraire raha pub mikasika ny sitrapon'Andriamanitra par rapport amin'ny cas précis eo amin'ny fiarahamonina andavanandro no zaraiko ifampizarantsika eto. Dia nitohizany izy hoe manabata ny rahalany jamais. Tsy mbola nanabata an'izaniza zany teto, fa angamba ny soratra masina no mitsara n'ilay olona dia susceptible ilay olona hoe manabaty azy amin'ny teny amin'ny alalan'ilay pub. Ora nefa ilay soratra masina apetrako amin'ilay pub, iny zany de mon avis no mametraka ny fahamarinana
dia toy ny hoe manindra n'ilay olona satria ilay marina ambonin'ny zavatra rehetra, manisy pression amin'ilay olona dia raisy ny ho fanabatiany azy ilay izy, dia tondroiny hoe izaho no manabaty an'ilay olona. Kanefa ilay pub no ampiarahako amin'ny soratra masina précis satria isika tokony tsy hiteny araky ny mahisika atsika fa tokony hiteny selon la Bible isika. Dia izay no eritreretin'ilay olona fa hoe fanabatiana azy, ka tsara diniantsika izay zavatra izay tsara diniantsika izay zavatra izay. Fa izay milaza kosa hoe ilay adala tsisy fotony ity foka ialaya sy ny sisa dia miendrika ho any amin'ny gehena rehetrafo farimy rehetrafo zany. Bon, asakasak'izay mandray ara-baky teny ny amin'ny hoe manondro hoe ity lehilahy ity dia foka ialahy dia izao sy ohatrohatran'izany, fa ny zavatra rehetra ambarako eto angamba ho an'izay misokatsaina dia mazava hoe misy référence biblika foana fa tsy pub sec be maina be hoe manao pub dia hoe ialahy dia ohatra zao ity olona ity dia foka ity, non, tsy amin'izany ny pejy dia lolo fanosorana tompoko. Tohizatrany ary ny fanamarina tenanao ary sakaiza tohizatrany ny fanambony tenanao, tohizatrany ny famingavinganao ny hafa. Eto dia ohatrany hoe manesy zany ilay olona hoe toy izy olo diloilo ny fanamarina tenanao sy ny fanambony tenanao. Andriamanitra mandinika ny voson'ny fo tsy dia hitako loatra ny ambara amin'izay hoe manamary tena ve za, manambony tena ve za, tsy se justifie amin'izay zany, fa tsy m'intéressé anazy zavatra ohatran'izany parole contre parole ho alatan'izay, fa m'intéressé anahy dia mizara tous les jours amintsika ny sitrapon'Andriamanitra. Voalohany amin'izany tsongoko mafy ny tenako mba ho mangana sao izaho mizara amin'ny olona kanefa ny tenana kosa ho lavina. Dia nampiana ilay izy ho abolana toko 120 manao tsinotsinona ny namany ny olona tsy ampisaina fa mangina kosa ny olona tena mahay manavaka endry, izany hoe tokony angina zany satria ny pub zaraiko eto araky ny fizaran'ity olona ity zany dia fanaovana tsinotsinona ny namany. Izany hoe aminareo ve zany amin'ity olona ity ve zany dia tsy tokony ambara ny sitrapon'Andriamanitra raha vao mikitikitika olona anankiray, raha vao mitevy le famarinana ka manindrona fon'olona anankiray, satria ny fanambarana an'izany ve selon ity olona izay manao commentaire eto ity dia fanaovana tsinotsinona olona anankiray dia tokony angina. Izay ilay hoe manakombana ny vavan'ny olona mively vary. Za tsy amin'izay principe izay, sinon ity pub ity nataoko ohatry ny pub andreny le hitanareo le ity pejy ity nataoko ny pejy andreny le olona mpivohy ny église de prospérité ireny le tahiny ianao hoe ianao dia mpandresy, ianao dia olona voatokan'Andriamanitra, ianao dia olona tsy misy tahaka anao satria ianao dia voaositr'Andriamanitra. Zany hoe dokadokafana be zany nareo, dokadokafana be zany ny olona, fa tsy pitsirina ilay vai la fahotana, tsy pitsirina selon la Bible. Zay zany no tadiavin'ny olona sy andrasan'ny olona, tsy izay no nanosoran'Andriamanitra ana. Tsy mahazo aina amin'izany, tsy mety amiko le izy. Dia mbola misy moa eto ambany eto fa tsy intéressant intsony ny amakinana le izy. Commentaire faharoa zaho izy izay FPVM efa 2 taona ny taona. D'ailleurs ilay pub niresahako taminareo ity sariko mitana kopy ity tsy miresaka anaram-piangonana mihitsy, tsy misy anaran'olona nytononiko ao anatin'ilay izy, tsy misy dénomination no tondroiko. Dia ty anaty commentaire ianao mahita hoe za FPVM efa 2 taona ny tao izy. Zany efa tsy nanontany hoe firy taona nareo FPVM, firy taona ianao FJKM, firy taona ianao apokalypsy, na firy taona ianao ziona tsy maintsy tafita, na ohatran'izany firy taona ianao katolika, firy taona ianao je ne sais pas. Tsisy fanontaniana an'izany. Ilay pub dia misy olona mitsatsainka eto manao commentaire hoe zaho izy efa FPVM 2 taona ny tao. Te hiteny aminao le pub zaho hoe mitsara amin'ny fitsikerana ny fiangonana sy ny filoha mpitandrina dada mpitarika anay.
ity piba ity nefa tsisy miresaka n'izany dadany zany tsisy resaka hoe mitsara n'izany fiangonana izany tsisy resaka hoe bon zay lay faux spirituel ny olona am'izao. Reo commentaire anakiroa reo fotsiny zany de fa ampy izy taratsika fa izany zany no ny faux spirituel ny mpino am'izao vanim-potoana iresantsika izao. Dia feno cœur be da be moa le commentaire ohatran'izany satria izany no andrasan'ny olona araky le resahako teo ambony teo hoe tahiny ianao hoe ianao de mpandresy ianao de zanak'Andriamanitra fa tsy mila potsirina ilay vai tsy mila potsirina ilay henina ny anatin'ilay olona tsy mila tenenina selon la Bible sy tondrona araka ny soratra masina ny fahotatsika sy ny falototsika tsy mety amin'olona zany fa mety amin'ny olona de hoe ho tahiny ianao raha miditra ho tahiny ianao raha mivoaka zany ny zavatra mahafinaritra ny olona toriana azy de izany développena ara-tsoratra masina de izany no eritreretina fa hoe ifandokandokafana ananganana pety zany. Samy manana ny soany tsiraray samy manana ny safidiny fa za manokana araky le fanambarako teo tsy am'izany no nandran'Andriamanitra. Commentaire fahatelo manaraka ary avy aiza de inona aloha le diluile ohatry nefa nlazaiko toeto efa nazavaiko izy io ny diluile dia tany amin'ny Torah izy io tany amin'ny bokin'ny lalàna dia zavatra nampiasain'ny mpisorona tena diluile mihitsy noentina ny consacrena ohatra hoe ny fanaka atao amin'ny tempoly noentina nanositra mpaminany anankiray tena hosorana mihitsy mpampianadalana anankiray mpanjaka anankiray mpisorona anankiray sy ny sisa rehetrarehetra araky ny fonction zany zay consacren'Andriamanitra aniny olona iny. Ary avy aiza de inona aloha le diluile am'izao vanim-potoana ny fahasoavana zao ny diluile lay diluile fanosorana dia ny tenin'Andriamanitra zany hoe ny zavatra zaraina isan'andro isan'ora amintsika rehetra eto zany ny zavatra hitondrantsika édification restauration fanitsina eto amin'ity pejy ity io no diluile fanosorana fa tsy za tompoko ny tenin'Andriamanitra zay fampizarantsika eto izay lay diluile fanosorana fa ny olona moa matetika à côté foana tsy fantatro na misy meno ny zavatra zaraiko izany na misy mandray important be zany matetika le izy rano ny andamosiny gisa fa tsy miandry hoe ho raisin'ny olona ve zany sa tsy ho raisin'ny olona fa kosa mizara foana satria izay no nanosoran'Andriamanitra na teneno ihany na iaino izy na tsy iaino hoy ny soratra masina hoy Andriamanitra tsoto tamin'ny mpaminany de miteny ihany koa na iaino ny olona na tsy iaino ny diluile fanosorana tompoko dia tenin'Andriamanitra de mitoy n'ilay commentaire zany araky ny avian'ity olona ity de hoe mandroso ny FPVM eto indray de mbola misy resaka fiangonana ihany koa ny zaho amin'ity puba ity averiko ihany fa tsy manonona dadan'iza mihitsy tsy nanonona olona mihitsy fantazona n'ity copie ity de nanao évaluation ny antom-pizarana teto fotsiny zay fotsiny de mahagaga hoe ty anaty commentaire mandroso ny FPVM ny FPVM de izao hoe 32 ans FPVM 32 ans tsy fantatro na 50 ans apocalypse tsisy idirany zany reto tompoko le izy fa ny sitrapon'Andriamanitra no ambara de izay ka na manonona FPVM isika na manonona fiangonana zokiny isika na manonona fiangonana zandriny isika na manonona apocalypsika na témoin de Jéhovah isika ny fanononana ny anara-piangonana tsy midika hoe inona fa ny important dia ilay sitrapon'Andriamanitra tokony voaraitsika ao anatin'izay aiza ho aiza ny niveau spirituel atsika amin'ny zavatra zaraina par rapport amin'ireny réflexion ireny any zany lay question de zao ny tohin'ilay commentaire mandroso ny FPVM de zay no maharombotra ny devoly eo tsy haiko zay zany no fanamariana hoe rombotra ony zany ny devoly de tsy fantatro hoe devoly izy any tondroiny fa valo efa resinareo ozy izy ao ivoky ianao ry satana be da be ny azo ambara am'izany
satria Jesosy raha niteny hoe anivoky ianao ry Satana tamin'ny Petera, de tena tany ivony Jesosy mihitsy Satana, tena hoe hitany masony mihitsy hoe anivony ianao ry Satana, tena anivony Jesosy mihitsy zany Satana. Fa tsy haiko moa ny olona matetika hoe misambosambotra verset ohatrohatran'izao mahafinaritra ny olona mihitsy akany position hoe anivoky ianao ry Satana, de misy olona tondrony am'izay de am'izay fotoan'izay zany izy de izy no eo aloha, de le olona tondroiny anivony Satana, zany hoe dénigreny lay olona, de izy am'izay fotoan'izay no otrany hoe manao terapia amin'ny tenany am'ilay verset sambosamborony. Zany nge no zavatra mahafinaritra ny olona rehefa mandray soratra masina izy fa tsy mandiny tena, tsy misy réflexion mihitsy, tsy misy minimum de soif mihitsy any anatiny any hoe inona ny tena tian'Andriamanitra ambara ny toko sy andininy anankiray, ary surtout hoe manahoana ny toe-poko toe-panahiko rehefa mandray verset biblique anankiray. Fa avy hatrany izy dia maka position sy manamboatra ny toerany de manao terapia amin'ny verset biblique sy manao zay mahafinaritra azy ao anatiny zany. Zany no zavatra hiazaka sahan'ny olona amin'io mieritreritra foana fa hiakatra any an-danitra, mieritreritra fa tena efa voavonjy, mieritreritra fa efa feno ny fanamasina. De zany no mahatonga ny fanambarana be da be mandroso ny FPVM romota de devoly fa valy efa resinareo any voky ianao ry Satana, zany hoe krasenany am'le olona daholo zay verset négatif rehetrarehetra zay raisiny afahany maka position hoentiny manambara fa hoe toy ny hoe efa voavonjy izy, toy ny hoe efa mpandresy izy. Zay maharesy de ataoko andro amin'ny tempoly, zay maharesy inana ny manamiafina, zay maharesy zany hoe mapakatra moral. Zany no mahafinaritra ny mpino, zany no niveau spirituel ny mpino am'izao. Ny olona zao mivavaka no fahendrena ho zisy mahereza diloilo tianao Jesosy. D'ailleurs moa zany hoe za en personne tsy miandro fampaherezana avy amin'iza siza, fa za rehefa tena reraka de misy isolé de any am' Jesosy Kristy no maka fampaherezana. Tsy miandro fampaherezana amin'iza siza satria raha olombelona izany samy manana ny problème, miaina pression daholy miaina samy victime mety amin'ity zao tontolo zao ity daholo ka inona moa ny conclusion le hoe mahereza diloilo mivavaka ny fahendrena sy ny sisa rehetrarehetra mifampitoy am'le zavatra teneniko teo hoe fampakarana moral daholo zany. De ny commentaire tahaka an'izany feno cœur satria arak'ilay zay ohatra resantsika teo zany zavatra tiany olona no mifampitsetsetra ao anatin'izany, tsy mifanohatohana ao anatin'izany fa jamais hoe andiny tena hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra sy ny zavatra tena takiny soratra masina amintsika. Commentaire manaraka indray hoe aza ny manome fitoerana ho an'ny devoly ao aminao hoe tsy haiko aloha inona ny tiany atongavana amin'izany, azoko ihany le izy sy mazava amiko. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly aminao izy avy hatrany de valiko izay hoe aza manome fitoerana ny devoly aminao. Oui, tena tsy manome fitoerana ny devoly atao amiko mihitsy ary zay no tsy idirako amin'ny resaka corruption amin'ny fanomponan'Andriamanitra mahatonga hanapotsipotsitra mihitsy zay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ohatra hoe tsy selon la Bible izany miazakazaka mivakoka izany fa alohan'ny tena zavatra andrasan'Andriamanitra amitsika no hiazakazahantsika dia fivavahana amin'ny fanasy fahamarinana. Zao no natoko faefatra. Andriamanitra dia mitady olona fatratra izy hivavaka aminy amin'ny fanasy fahamarinana fa tsy mitady fiangonana manangana vakoka, mpanangana musée, tsy manome fitoerana ny devoly amin'izany amiko zany. Zay no raisonnement public fa tsy hoe rehefa manao sujet laza ny fahamarinana ny soratra masina par rapport amin'izay de hoe izany no manome fitoerana ho an'ny devoly. Tsy fantatro samy miteny zay teneny moa fa zay azavaiko aminao zay izy. Ny devoly manana toetra be fialonana sy makala tsy fantatro hoe makala ve, tsy fantatro hoe iza pub zay nataoko teto ny hoe fankalana ve reto ny pub nataoko eto rehefa zay foana kely izy rehefa milaza ny marina sy ny sitrapon'Andriamanitra sy ny selon la Bible de misy toetra makala. Kristianina kosa de mifanohana sy mifanampy
hoe manohana anareo ary tena manampy anareo mihitsy manampy an'izanizy ary mbola anampy foana izay no mahatonga mizara eto foana ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra takin'ny soratra masina satria amiko koa izay ny tena fanohanana izay ny tena fanampiana tsy voavidim-boly zany miary arena ho anareo any an-danitra fa tsy miary arena mety lanikoloka sy kalalao tsy miary vakoka ety an-tany de manampy anareo mihitsy zany ary manohana anareo iary arena any an-danitra côté spirituel resaka satroboninahitry ny fiainana de tsy toy izako tsony ilay commentaire fa mitovitovy am'izay ihany ny zany hoe manao le retour zany le olona mitanisa zavatra rehefa no tenenina izay manaratsy ny hafa eo ihany no tsarain'ny tantara ataovy izay ampandroso ny fiangonanao de mipetra tsara hoe le mipetraka tsara mahita équilibre ao anatin'ny soratra masina za manokana de tena hoe miezaka mahomby tena indre tahaka ny menarana mora tahaka ny voromailala tena hoe ao anatin'izay équilibre izay zany de mipetraka tsara ao anatin'ny soratra masina ary milaza mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra aokialatsika ny abity mpianaran'izao tontolo zao iroso any amin'ny tanteraka isika izay zany amiko koa le hoe mipetraka tsara fa tsy hoe mipetraka tsara de hoe miaina corruption miaina zavatry ny tany miaina zay le niteneniko teo le mivoapasako tany ambony tsotsotra teo hoe zavatra tsy ara-panahy zany fa ny zavatra ny tany ohatra hoe musée zavatra ohatra hoe miaina corruption anatin'ny hoe mihinana pafolo carré na miaina zavatra tsy mampandroso tsy izay le mipetraka tsara amiko de izay no iainana de tsy misy miteny mihitsy eo am'izay satria izay zavatra izay tiany olona zany no miara-miainan'izay de nio tsara ngefa ny zavatra ohatrany tena tiany olona no miaina an'ireny de raha mandinika tsara ianao any publication le hoe tahiny ianao hoe ianao de mpandresy ohatrohatran'izany de tena hoe amin'ny olona zany reny no hoe mipetraka tsara fa ny fahotany ihany ny ataony ihany ny zavatra raha tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra rehetra dia iainana ao anatin'izay ihany zay ve le hoe mipetraka tsara ao anatin'izay hoe tena be da be reto le commentaire ato tena be dia be mihitsy ora nefa lay publication tazomako copy tsy miresaka fiangonana tsy miresaka olona tsy miresaka an'izaniza fa ny teny fotsiny ahako ny principe ny amin'ny fizarantsika eto isan'andro de mahagaga fa ny commentaire ny olona de tena hoe tsy misy mihitsy azo raisina tsy misy mihitsy zava-panahy tsy misy mihitsy vokatra ny fanahy tsy misy mihitsy mba fanomezam-pahasoavana na imagine zany fa de tsy misy afa-tsy attaque personnel tsy misy afa-tsy famingavingana fanompana dénigrement mampalahelo inona moa ny anton'izany rehetrarehetra izany izay no mahatonga namanao an'ity peba ty hoe izany no niveau spirituel atsika am'izao zany no niveau spirituel kristianina am'izao commentaire farany no ovakitsika faramazoty anao de vakio fa tena grave reto ny commentaire an'le olona grave ny niveau spirituel n'olona tena grave mampanahelo kanefa reo olona micommente rehetrarehetra reo de mandoa pahafolo karena daholo ny akamarony reo olona micommente rehetrarehetra ireo dia mamonjy fidirana voalohany fidirana faharoa fidirana fahatelo reo olona micommente rehetrarehetra reo de le hitanareo be lokomena be midera tena hoe miakanjo mivolo tena hoe avy mivoaka coiffure tena mandimandina be tena mandilatra n'ireny le mannequin ry Carla Bruni reny tena io arany lavitra raha ny atsarambika sy ny atsara reny reo olona micommente presque izany daholo olona micommente rehetrarehetra hitanareo reo zanak'Andriamanitra zany reo olona micommente hitanareo rehetra fa jamais se remettre en question mihitsy hoe manahoana niveau spirituel kanefa rehefa vakinao ny commentaire
dia mampalahelo ny niveau spirituel ny olona am'izao. Mampalahelo mpandray fanasany tompo, mampalahelo misy ara mpiandry sûr et certain, mpiandry manao akanjo fotsy a, manala devoly a, miala amin'ny anaran'i Jesosy miala kanefa dia zao ny commentaire zao vereto ny commentaire anareo mampalahelo izy. Commentaire farany novakiko ny pozinao ty ohatra ny hafahafa zany ao tsara ve ianao sa misotro zavatra tsy fisotro ianao manenjikendrika fivavahana olona io momba manahoany nao faly ianao nao tesitra de avy aminao matetika eto ary tsisy fitenenana indrindra ho an'le olona tsy mendrika ohatranao izao tsy fitenenana izy indrindra ho an'le olona mendrika an'izany ohatranao zao zany hoe ny atongavany ty olona ty zany de fanampitandrina izy fa ho avy matetika eo zay zany niveau spirituel kiataky anay eto izy iteny anazy zany izy zany hoe ny soratra masina zaraiko eto zany tsisy raisiny tsisy miditra amlohany fa zany anaovandriamarika misotrosotro ianao zany a misotro zavatra tsy fisotro a zany hoe za zany miresaka aminareo zany miresaka mizara soratra masina mizara tenin'Andriamanitra mizara édification mizara restauration mizara zavatra tokony hatonga sainatsika tsisy raha iny olona zany fa ho avy eto foana zany ny olona ho avy eto foana zany karazan'olona taka zao amely ana hiataky ana fotsiny tsy fitenenana tena nampitandrana mihitsy tsy fitenenana aminao ao izy indrindra ho an'le olona tsy mendrika ohatranao zao tsy mendrika azy zany par rapport amin'ny zavatra zaraiko eto tsy mendrika azy zany tena hoe tsy fantatro hoe inona zany no iklasena ana inona zany fa tsy mendrika tsotro zao azy zany tsy mendrika zany mizara aminareo ny fizarako eto zany no niveau spirituel atsika zany tena be da be izy ato milaza ny niveau spirituel mamaritra ny toe-panahintsika kristiana malahelo inona moa no teneniko am'izany inona reto no ambarako am'izany inona no tantaraiko am'izany malahelo reto malahelo ontsa ny foko ontsa tena kivy lay mahakivy anaty tsy lay fizarako fa ilay zavatra hitako zany lay fahasimbana lay fahampotehana malahelo areto malahelo tianareo Jesosy tianao Jesosy tiantsika Jesosy braso